misy zavatra vaovao mbola tsy hitanao androany hoe a tian'Andriamanitra atao hoe misy prinsipa anankiray izay tian'Andriamanitra iainantsika prinsipa nananany Isaka izy ity ary anisan'ny fidian'Andriamanitra azy. Zao voalaza ny Genesis 2:7 Genèse 22:7 naran'i Jesosy ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikaka eo dia hoy izy ity ho anaka ary hoy Isaka indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana. Misy foana ny ondro mbola tsy eo fa alohan'ny resahana ny ondro mbola tsy eo dia tian'Andriamanitra ianao hiresaka ny afo sy kitay efa eo. Aofaofao indray ary ny tanànao resao amin'ny tompo ary ny afo sy kitay efa misy eo mba ahafahan'Andriamanitra manome izay ondro tokony apetraka eo ambon'ilay izy. Isaoran'Andriamanitra izay manana tokantrano raha mety mbola tsy eo ny taranaka. Isaoran'Andriamanitra izay rehetra mety efa mba manana fahasalamana na dia misy ampany eo amin'ny vatana ohatra manentaina kely mba isaory ilay ambony be salama tsara eo. Aoka izay rehetra manana asa tonga eto ankasitraka an'Andriamanitra na dia ohatra mbola tsy mahavelona anao ary ilay karama izay ilay hoe jereo aloha ilay afo jereo aloha ilay kitay misy reny loha entina mba ahafahan'Andriamanitra mamotsitra izay ambony rehetra ao aorianan'izay. Aza mijery ahy ianao akapio masonao mivoninahitra Andriamanitra jereo Andriamanitra isaory Andriamanitra ny amin'izay efa misy moa ho vao ilay fomba fiatrehanao fiainana mianara mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay misy mahay mankafy an'Andriamanitra amin'izay ataony eo amin'ny fiainanao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ianaranay Jesosy ny toe-po nankasitrahanao teo amin'ny fiainan'i Isaka izay nanana ny fonao nanaiko ho sorona nanaiko ho atolotra vavaka izay amin'ity maraina ity mba hisokatra ny masonay tsiraray avy reto ahita ny afo ahita ny kitay efa eny an-tananay raha toka mety mbola misy ny ondry atao fanatitra irinay mba ho aseho anao amin'izao herinandro vaovao misokatra izao. Ampianary izay Jesosy mba tena hay hiaiky fa avy aminao ny zavatra rehetra ary lehibe lavitra izay efa nataonao mihoatra noho izay mbola andrasanay ho ataonao androany. Misaotra ny amin'ny sekolim-panasitranana, misaotra ny amin'ny ampahany eo amin'ny vatanay mety mbola tsy salama fa ny isaoranay dia ilay ambiny rehetra miaina ao anaty fahasalamana. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ninonina ho ataonao androany sy izay mety mbola tsy ho ataonao ny foazonao vao maraina izay no velominao vao maraina izay velona vao maraina izay misy antenaina ny fiainanay ary enao ny fanantenanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy be hoan Jesosy. Mahazo toerana ary dia avy-atrantsika dia hiroso amin'ny teny izay omen'Andriamanitra antsika anatin'ny sekoly mpanasitranana. Atao Andriamanitra moa miteny hoe sekoly mpanasitranana dia anasitrana ny ray izany izy. Amen. Fa mialoha ny anasitranany antsika dia misy ny zavatra tiany ho voaraintsika. Aza maiky no sitrana zany, izay zany ilay izy. Fa raisy tsara ilay teny fa misy karazana fifandraisana tian'Andriamanitra amboarina aloha eo aminao sy izy fa raha ny amin'ny fanasitranana azo ny atao zany na tonga dia reketintsika izao ary. Raha tena ohatra hoe maika be pastor afaka dia atao izao kanefa tsy ho atao ilay izy fa mila miteny aloha ianao dia avy eo atao ilay izy. Satria atao inona tokoa moa raha sitrana ianao dia lasa dia tsy mahay miteny. Tsy sekoly ny fametrahan-tanana ny androany fa sekoly ny teny. Parole aloha. Alleluia. Tadidiko foana mbola mipetraka tany Fianarantsoa dia rehefa hoeto mamanay amboarina ny nify satria maintsy amboarina ny nify nefa ilay olona mpanamboatra nify anisan'ny olona tena mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny tany. Izy mahafinaritra fa ianao no ratsy nifiko dia ilay olona mahazo tsiny. Toy izy mamanay tamin'izany hoe ndao manao nify fa vao vita ny nify dia mihinana kilasy. Dia fifatoanao any amin'ilay kilasy satria tsy misokatra masom-panahinao fa mila manana nify salama ianao. Dia misy taona midinga ny fahazazantsika ara-panahy dia ataon'Andriamanitra ohatra izany. Ao fa misy kilasy ao aorianan'ilay fanamboarana nify dia ohatra miaritra kely eo ianao satria mieritreritra an'ilay kilasy fa tsy ampozinao fa ilay nify voamboatra tsara lavitra no ilay kilasy ilay lafina. Androany maraina misy tsara lavitra no ilay fanasitranana ny fiombonanao amin'i Jesosy
mahazo toerana. Amen. Filipiana 4:10 aminaran'i Jesosy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamaty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Anao antsika dia hiditra ao anatin'ny lohahevitra anankiray izay inoko amin'ny foko manontolo fa maneho ny ahoam-pon'Andriamanitra trany nampitondraina ny lohateny hoe fantatro Jesosy. Tsy dia tsara zany tsika hoe manaraka Jesosy tsy fantatra, na ihany koa mino Jesosy tsy fantatra, na ihany koa manompo Jesosy tsy dia fantatra loatra. Zay no mahatonga an Jesosy ny teny ao amin'ny Jona 10 rehefa nanazava momba ny mpiandry-ondry izy. Dia hozy izy hoe ny mpiandry-ondry izy mahafantatra tsara ny ondriny, ary le ondry izy mahafantatra tsara ny feony. Misy fifankazarana tsara eo amin'ny mpiandry-ondry sy ny ondry. Ka raha sendra misy vahiny tafiditra ao anatin'le vala ka misarika ny ondry hiala amin'ny vala, dia matsilo be ny sofon'le ondry mahafantatra hoe tsy feo an'ny mpiandry azy zany. Zany anisany mahatonga antsika mila mianatra Jesosy hoe iza marina tokoa moa Jesosy. Ahoana no ahafahako mifanerasera aminy bebe kokoa? Inona tamin'ny zavatra fiteniko no sao dia mampalahelo azy? Inona amin'ny réactionako no sao dia tsy mampahazo aina azy? Satria sady fiarahamonina ny anao sy ny tompo no firaisana, no fiombonana, no fiainana. Koa raha samy hamarana ny mandrakizay any amin'i Jesosy, tsara raha manamboatra zany fifandraisana amin'ny tompo zany tsika dia ny mbola eto ambonin'ny tany. Amen. Ny marina tsy tadiavina, fa ny marina efa nomen'Andriamanitra. Satria ny marina na ny fahamarinana dia Jesosy. Izy nanambarany teniny ao amin'ny Jean 14:6 hoe zaho izy ny fahamarinana nomen'Andriamanitra, ny andraikitra sy ny andraikitra ao dia mandray an'le fahamarinana ary miaina an'le fahamarinana manahaka an'le fahamarinana. Ianao zany tonga eto tsy tady marina fa hijeriny marina dia anao ny marina. Zay ataon'i Jesosy atao fotsiny tsisy asa saina sy asa loha, dia ho hitanao fa hitan'ny voninahitr'Andriamanitra ho azy ianao. Amen. Zay manaraka ny tompo no manahaka ny tompo. Ahoana moa no hanahafanao an'i Jesosy zany raha tsy fantatrao izy? Ary ny fahafantaranao an'i Jesosy dia maika mampifikitra anao aminy. Alleluia. Misy ohatra tonga tao anatin'ny foko. Misy tovavy ao amin'ny klasy anankiray. Dia rehefa tonga eo amin'ny kantine izy, dia hozy izy eo amin'ny kantine hoe aty efa nisy mividy ho anao, dia kakabe izy. Dia raisiny izy dia hohanina. Dia miveriberina foana izy, dia fa iza le mividy, mbola tsy fantany mihitsiny. Fa amin'ny fotoana eny tsara ity. Amin'ny fotoana fantariny hoe ry tovolahy iny no mividy an'io fa ray volana e. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy zavatra mitselatra ao. Satria hoe maninona ny olona iny no manao an'izany acte gentil be zany. Mila fantarinao ny zavatra ataon'i Jesosy aminao e. Tsy kiretana hoe tsy hoe miainaina fotsiny satria ny Andriamanitra ataony zavatra rehetra e. Tsy ny zavatra ho avy any ny anisan'ny andrandratsika an'Andriamanitra fotsiny e. Fa ny zavatra efa vitany tokony fantatro tsara hoe ianao tonga eto androany maraina marary io ohatra. Misy zavatra ny efa nataon'i Jesosy ane ho anao e. Ary tsy niandro ny fiovanao izy nanao an'le izy fa tonga dia ny fitainy mba hahafahanao mandray an'le izy amin'ny fotoana hiovanao. Eny tsara. Ho an'ny olona tongeto zany ka manapatsapana ianao hoe ohatry ny ela be ny fiovako Andriamanitra ve mba hahitany efa za ty ohatry mbola tsy tena tanteraka amin'le fiovana. Fantaritra io fahamarinana ity. Fony ianao mbola tsy niova nefa nomanin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho anao. Fa miandro fotsiny Andriamanitra mba hoeny andalam-piovana ianao ahafahana manome an'le zavatra efa nataony. Dikan'izay ianao mbola horera zany Andriamanitra efa tianao. Fa rehefa mandroso ianao manova ny ao anatinao dia ho asehon'Andriamanitra ny alehibe an'izay fitiavan'izay ahatonga anao tena iaiky. Fa raha nokapohana izy ho fanasitrananao androany maraina ho livreny eo amin'ny vatanao le fanasitranana efa vitany. Amen. Dia zao le fifandraisantsika amin'i Jesosy mihitsy ny miova rehefa patsahivina omby eny hoe Jesosy anie kapohana ho anao eny. Dikan'izay izy ny nanaintaina fatsy ianao, izy ny narary fatsy ianao, satria izy no tianao.
dia ao anatin'ny zavatra be dia be apatsahevina anao foana dia anao koa mampatsiaro ny tenanao dia manomboka misokatra amin'ny fonao hoe ndry tsisy manaiky ho kapohana eo amin'ny toerako izany akoatran'i Jesosy. Dikan'izay tsy hametraka fo aman'olona tsy hanaiky ho kapohana ho aho fa hamerina amin'ny foko ao amin'ilay anankiray izay efa nikapohana fa tsy hoe izao izy vao kapohana ho anahy. Avereny tsara ny sainao any amin'izay tena tianao. Jesosy no tena tianao. Ao aorianan'izay dia izay rehetrareto tianao. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Fantatro Jesosy. Manomboka androany dia mino fa mamantatra an' Jesosy isika menakavy. Voalohany Jesosy irery. Mila fantatrao ny maha Jesosy irery. Amin'ny zavatra be dia be dia fantaro fa efara amin'ity tenity izy hoe Jesosy rery. Ohatra, misy zavatra lalovanao, misaringotra ianao. Normal be ilay misaringotra tsy vitanao ilay izy. Dia mitady olona ianao, mitady zavatra, mitady vola, mitady fikambanana, mety mitady olom-bosotra, mitady pasteur. Tsy mety tonga any amin'ilay hoe mitady an' Jesosy. Rehefa te hilaza aminao fa renretreny izy farany avokoa. Ary ny farany dia Jesosy. Fa Jesosy rery no mahavita n'io zavatra entinao andro amaraina io. Ny paracetamol mampitsahatra ny aretin'an-doha izay manaitra anao fa misy zavatra tsy mety eo amin'ny vatanao. Fa ny paracetamol tsy manasitrana n'ilay zavatra tsy mety. Tahaka ny hoe ao amin'ny tomobile ho an'izay efa nitondra tomobile na ho an'izay efa teo amin'ny devant tomobile dia misy hoe tableau de bord zay eo dia misy jiro be dia be eo mirehatra manome famantarana ho amin'ny mpamily hoe misy zavatra tsy mety ao amin'ilay motera. Izany hoe isaoran'Andriamanitra fa tsy mila miditra ao amin'ny motera ianao vao mahafantatra hoe misy zavatra tsy mety. Fa ilay motera mampafantatra anao misy zavatra tsy mety fa mba jereo azafady. Ohatra, ilay motera tsy ilay motera fa ilay fiara mampafantatra anao fa efolano ny solika. Azonao pianana iny tiako manadala eto fa tsy midika izany hoe isy solika eo. Fa rehefa pianao iny afaka fotoana fohiatsialohatsy dia ho lany ilay solika nampafantarina ianao fa adiva ho lany. Dikan'izay ohatr'izay mihitsy ilay karazana effet entin'ny paracetamol ohatra izany. Izany hoe mamono an'ilay sinina na ilay famantarana fa tsy manasitrana n'ilay antony mahatonga anao tairo ny vatanao hoe jereo aingana fa misy zavatra tsy mety izany. Jesosy rery no manasitrana anao. Matitoko 7:15. Jesosy rery no tokony ho hitanao. Tena kekinao menara hoe fa Jesosy rery hoe no tokony ho hitanao hoe. Matitoko 7:15 naran'i Jesosy. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy rery ihany. Teo amin'ny tendrombohitra ny fiovantare. Nisy izany tendrombohitra izany niakatra tao Jesosy hivavaka ary nitondra ny mpianany telo lahy, Petera, Jaona, Jakoba. Dia teo amin'ny tendrombohitra io rehefa nivavaka Jesosy rehefa nivavaka niova ny tarehany. Aiza ianao rehefa mivavaka dia miova ny tarehanao. Ary ilay tarehy miova tsy Jesosy niteny jereo rehefa niova tarehako jereo avy. Ohatrany tamin'ny Mosesy tsy Mosesy no nahita hoe nisy mamirapiratra fa ny olona mitazana no mahita hoe avy mivavaka izy izany. Tsy hainao izany manapatsapana rehefa mitsangana avy mivavaka hoe fatran'ny dizina be izany. Dizina avy mifantoka mety ho anina izay fahatsapahana izay ihany ianao dikan'ilay dizina ohatrany hoe mamy izany. Fa ny olona miara-monina sy miara-miaina aminao mahitanao isan'andro ao no hanana fahatsapana hoe aleo iny no mivavaka foana. Fezaka mivoaka avy ao izy mahafinaritra. Ny olona no atsapa fa misy fiovana. Fa tsy ianao ndrao ampireharehanao le fiovana tsapanao. Teto ny zavatra antranga teto amin'ny tendrombohitra ny fiovantare ny seho kely Mosesy Sely mbola nasehoan'Andriamanitra hoe io Mosesy symbole ny lalàna ary io Eli symbole ny faminaniana. Dia ny lalàna sy ny faminaniana anisany mandrafitra ny atao hoe Ancien Testament na Testamenta taloha. Mampatsiaro antsika ny fisian'ireo ny nanehoan'Andriamanitra ny Mosesy Sely
iresaka amin'i Jesosy fa ny fiafaran'le fiaonana teo atapy-tendrombohitra tsy Mosesy sy Elia fa Jesosy. Possible ianao zany tena liana ny amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny Mosesy. Mahafinaritra anao no mijery ireo karazana fagagana sy famantarana maro samihafa izay ohatran'ny tsy hita intsony amin'izao vanim-potoana antsika izao fa ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny andron'ireo mpanompo ny tany aloha ireo. Tsy mampaninona raha mijery an'ireny ianao fa ny fiafaran'ny fijerenao an'ireny tokony miafara ahita Jesosy. Dikan'izay tsy tratra ny objektifan'le fitokanam-bavaka izay asain'Andriamanitra ataonao hitariany ianao mba hitokana raha tsy Jesosy no hitanao farany ao anatin'le vavaka. Teneno kikinao raha vao tsy Jesosy rery no hitanao farany eo dia misy fiainana tsy voarainao manomboka hijery Mosesy ianao hoe Mosesy ary nisy fotoana tsy nankatoko. Dia lasa izay no mety modely voarainao hoe sady ampiasain'Andriamanitra ny fagagana no ohatran'ny mba miady hevitra amin'ny tombo kely. Fa nefa ran'le niady hevitra vakiana tsara ny Baiboly fa nijanona tany dezera ary tsy navelan'Andriamanitra mihitsy hiampitany Kanana. Ndrao lasa lesona ratsy ho amin'ny mpamaky Baiboly aty aoriana hoe zay mpianatra Mosesy sady ampiasain'Andriamanitra ny fagagana no mahay vava. Pozy Andriamanitra hoe anka le mahay vava ajanony eo an-tendrombohitra fa Jesosy no farany eo ary Jesosy tsy mahay vava. Halleluja. Manomboka androany zany tsisy mpanatrika sekoly eto ka mahay vava. Raha mba fantatrao fa manakorotana be zany zavatra ataonao zany dia sasatra etsika hivavaka foana anarina ny vokatry ny ahy vavanao. Tsaloha ve tonga dia ino no vaina dia ho gaga ianao fa naneo tokantrano misy fiadanana ho azy satria fehezinao ny fonao andeha ao amin'izay programa tian'Andriamanitra andehananao. Teto tena nahita Mosesy sy Elia ry Petera. Maton'ny tantara ry Petera nahita zareo hoe io Mosesy io Elia ary nahavariana tsisy niteny hoe ty Mosesy ty Elia fa tonga dia connecté amin'ny fanamasiny Petera nahita hoe reo olona reo natao Mosesy sy Elia tany amin'ny andro taloha. Fa namatsilo boatra zany ary vision anao anao ahitan'i Jesosy ho fiafaran'ny zavatra rehetra. Mampimebe zany raha mitenena hoe i Mosesy nefa Jesosy tsy hitanao satria tokony ho Jesosy rery no fiafaran'ny vision anao na inona atsirolo ny vision anao. Nisy miracle sy manifestation be dia be teo. Fahitanan'ireo olona naomby avy any amin'ny testamenta taloha teo izy mirahalahy. Tarehan'i Jesosy namiratra tsy nahafantarana azy tena nanatrika an'izany Petera. Ny fitafian'i Jesosy tsy haiko inona ny lokon'ny akanjon'i Jesosy rehefa niakatra andeha hitokam-bavaka fa teo am-pitokanam-bavaka lasa fotsy be tena mbola tsisy ohatr' izany ozy ny fitantaran'ny mpanoratra ny filazantsara. Teo koa ry Petera naheno feo feno voninahitra be avy any an-danitra midoboka be ny teny hoe izy no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Naheno an'izany, nahita an'izany fa na dia teo avokoa ary zany rehetra izany Jesosy no hitan' zareo farany. Tsy feo, tsy fahitana, tsy fitafiana miova, tsy tary miova fa Jesosy. Tena akaikinao Jesosy rery. Amen. Ao anaty vavaka tsy mampaninona afaka mahatsiaro ianao ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy tamin'ny Elia. Ny finoana ny mahatonga anao mahatsiaro hoe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy maninona azo ny averina amiko satria tsy miova izy. Fa zao rehefa mijery an'i Jesosy indray ianao teo izy Jesosy amboariny toetra fa zay mbola tsy nasehoko tamin'ny Mosesy ho asehoko amin'ilay toetra anao manahaka ny toetrako. Zavatra anankiroa azo raisina anie zany. Zay efa nitrango anaty Baiboly azo averina eo amin'ny fiainanao.
zay mbola tsy voasoratra satria mbola tsy ampy ny fahafenon'ny fepetra fa me mandroso any amin'ny fahatanterahana ny génération rehetra eto ambony tany a dia homanin'Andriamanitra amin'izao génération misy ahy sy misy ianao zao ny karazana fisehoana hafakely atao hoe surprise tsara rehefa mety a ny toetranao. Dia raha ometraka fantenintsika fa inona foana ary le hoe toetra mety mbola misy tsy mety zany ao. Satria lasa mampisalasala anao le izy. Verena tsara fotsiny amin'Andriamanitra. Tompo, aiza ho aiza zany le toetra tsy mety. Ny fijeriko ve efa araka ny fijerinao. Rehefa mijery olona ve za dia masonao ve ny hijerevako olona. Rehefa misy olona miteny somary ohatran'ny teny manaitra na ohatran'ny teny manafitoana, teny mandratra, mivadika inona amin'ny masoko. Zany mila tarafina daholo. Aiza ho aiza amin'ny masonao. Masonao ne miteny be. Masonao to dia hita hoe vexé ianao, to dia hita zany. Dia tsy ianao vexé fa ianao tokony mahafeny ao anatinao tsy ho mora tohana amin'ny zavatra mifamaofao eo amin'ny lalam-piainanao. Satria olona mandeha amin'ny mazava ianao tsy mora tafitohana. Jesosy no hita farany teo amin'ny tendrombohitra. Takizany koa rehefa hivavaka ianao, aoka ho Jesosy no hitanao eo amin'ny fiafarany mivavaka ataonao. Takizany koa ny fotoana antsika andro maraina. Misy pasteur ny sesy teto. Mety mbola misy pasteur miteny zao fa rehefa mirava amin'ny fivoriana ataovy azo antoka fa Jesosy no hitanao. Amen. Andeha hanao fitona filazantsara tsika. Aoka ho azo antoka fa ho Jesosy no hitan'ny olona eny am-panaovana ny asa ary ho Jesosy rery no tsaron'ny olona rehefa vita ny asa. Ny fiafaran'ny fihetsiketsehana ara-panahy rehetra dia tokony ho Jesosy. Avy amin'Andriamanitra daholo engely ilay fahitana teo tendrombohitra. Andriamanitra nanokatra ny fahitana, Andriamanitra ny permettre à Mose sy Elia avy any amin'ny fiaina tsy hita hiverina vetivety eo amin'ny Jesosy. Fahefan'Andriamanitra zany. Fahaiza manao n'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra mahavariana, ny fahaiza manao n'Andriamanitra tsy tokony hibahana ka hanakona an' Jesosy tsy ho hitanao. Fa tokony ho Jesosy irery no hitanao amin'ny fiafaran'ny zavatra rehetra ataonao. Jesosy raha teo koa se présenter aty amin'ny boky ny Apokalipsy hoe izy no voalohany ary izy no farany. Ao anatin'ity hoe Jesosy rery ity dia fataro ihany koa fa Jesosy rery ny lalana. Tena akaikinao, izy rery ny lalana hoe. Ianao mitady lalana io hoe Jesosy no tokony tadiavinao hoe. Misy fomba fitentsika zany hoe mitady lalana. Mitady lalana mba ho tafavoaka. Araka ny tenin'ny pasteur Omaly, pasteur Manda hoe ny olona rehetra ozy izy na ny zanak'Andriamanitra na ny jentilisa dia mitady izay mba hiadanana. Fa ny fomba hitadiavana an'izay sy ny hitadiavana hoe aiza ianao no mieritreritra hitady an'izay no tandremo. Ao amin'Andriamanitra no azo antoka fa fiadanana ho any amin'ny mandrakizay. Fa ny akoatran'Andriamanitra saritsary-piadanana manafina loza ary mefarany amin'ny elo. Ohatra milamina mety zany le izy nefa tsisy Andriamanitra fa ny fiafaran'le tsisy Andriamanitra ny ratsy rehetra. Fataro zany fa le tsy misy Andriamanitra ny problème fa tsy le hoe tsy misy vola, tsy misy asa, tsy misy fahasalamana. Ataoko ity Lazarosy nge sady nahantra ny narary. Fa rehefa maty izy tonga dia teo tratran'ny Abrahama ary nandova fiainana tsara lavitra noho izay mety nijaliany teto ambony tany. Dikan'izay tsy ao amin'ny fahasalamana no amaritana fa an' Jesosy ianao. Tsy hoe misy marary dia tsaratsarainao araka ny tenen'ny pasteur Sandra teo hoe re marary reny angamba ny mampanontany tena hoe manino izy marary nefa izy pasteur. Inona ny idiranao amin'izany? Diso anie zany réaction anao zany. Ny réaction anao tsy tokony miditra ianao ho lasa juge amin'izay fitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony fa tokony hivavaka ianao mba omen'Andriamanitra faharetana ilay mpanompony fa nasendra mandalo aretina ary dia hatsiaro izy fa nantsoina, novidiana, tsy natao hiala, tsy hampisaraka azy amin'ny fitiavan'i Kristy. Le sujet anao mihitsy ny diso rakoto dia lasa gaga Andriamanitra hoe inona zany zavatra hitinao mambavaka zany. Hoe tsy haiko Andriamanitra hoe manina izy marary fa lasa ihany ny saiko hoe Tompo, dia any amin'ny tompo ianao no mifosa ny mpanompony. Ozy Andriamanitra hoe tianao ataoko aminao nga ny fihizahana-toetra ataoko aminy. Ho ataoko. Ino mantsy zakany? Ianao anie le avelako mitranga ny zakanao ka za mitady zay tsy zaka e. Zany no miteny an'izay fa Andriamanitra tsy ohatr'izany ny fiteniny.
Andriamanitra kalma be mihitsy izy. Mijery anao fotsiny izy. Ry kely finoana. Fa zany no mitabataba be eto, mampatonga saina hoe tandremo diso. Avelao iny ny fitondrana mpanompona, vavainao mba hijoro iny olona iny ao anatin'ilay fitondrana Andriamanitra azy. Ndray andro tafatresaka tamin'i Josefa dia niteny le ry hoe nahazo lofa avy amin'Andriamanitra hono dia fa gaga avy eo fa lasa andeva izy. Hafahafa ihany. Za loatra ny tsy haiko hoe Andriamanitra avy miteny ihany. Tsy mitsara. Ary dia niara-medy olona tanatin'ilay fiangonana satria fomba fitenitsika izany. Nefitsika amin'ny hoe fa didim-pitsarana. Mamoaka grosy. Aza ampidirina amin'izany resaka grosy e. Manaitaitra indray ianao amin'izay fiteninao izay. Inona indray ny tsy aritrao amin'ny olona ngeza. Ilay pastera ny tsy mahazaka. Aza aingana amin'ny tsara. Vavainao. Mbaoka ianao ho tsara saina mahita hoe ndry. Izay ny zavatra nitranga ve? Taontsika hivavaka. Taontsika hivavaka fa tokony ho salama izany mpanompon'Andriamanitra izany. Tokony ho en forme izany. Ary tsy mpanompon'Andriamanitra ihany fa ny zanak'Andriamanitra rehetra koa. Afaka ho sitrana ve fonao anatin'izany teny izany? Alleluia. Ny fonao sitrana ny tokony manasitrana ny hafa. Amen. Jaona 14:6 izy mihitsy ny teny. Za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tsisy lalana hafa makany amin'iray afa-tsy Jesosy. Mety handrenao hoe natao hiavana sy hifankatia ny karazam-pivavahana rehetra. Satria Andriamanitra ray ihany ane izy ireo fa nianarana fotsiny samihafa. Tsia. Rehefa tsy mitondra ny anaran'i Jesosy dia tsy Jesosy. Nefa Jesosy rery no lalana. Tsy isika ny te-hiteny an'izay fa Jesosy nanambara ny tena fa tandremo sao isy olona ilaza aminareo fa amin'ny lalana karazam-pivavahana hafa izy na religion na foi, croyance moa zany izy fa tsy foi fa foi avy amin'Andriamanitra rery ihany. Ny eritreritra fa ho any amin'izany toerana atao hoe paradisa. Ary mahavariana ny karazam-pinoana rehetra mahita fa misy paradisa. Satria hoe iny zany tsy kitiany devoly fa sy manantena paradisa daholo fotsiny. Fa any amin'ilay clé an'ilay izy mihitsy hoe le makany ane ka tsy zay teo any. Fa zay mahafantatra hoe ahoana ny andehanana any, androany ampahafantarina anao fa Jesosy rery no lalana hitondranao ho any amin'iray. Amen. Deutéronome 28:7 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe atolotro Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao. Lalana ray no ivoahany hanantona anao fa lalana fito kosa no andosira ny ala eo anoloanao. Raha io tenin'ny Deutéronome 28:7 io dia ao anatina problème anankiray dia misy solution anankifito voaomana. Tena kekinao io manjoanao io zao hoe io ohatran'ny tsita zay atao io hoe misy lalana fito ao ambadika ao dia misafidy ianao hoe fa izy fito hoe mamoaka anao anatin'io hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Eto Andriamanitra mampahery ny zanany fa tsy hoe lehibe azafady fa be lavitra ny solution azo sokafana no le manahirana anankiray tsy vitanao. Inona ny tohizan'izay amin'ilay hoe Jesosy rery lalana? Tsy azoko izy pastera. Ka raha Jesosy rery lalana ka inona misy anankifito? Dia izao mivaliny, izy fito hitondranao ho eo amin'i Jesosy. Wow sa tsy wow? Izy tsy afaka atao hoe aolo hoe manjary zavatra hafa hoe aolo sa tsy aolo. Reo lalana karazany fito anankiray dia efa mampety anao reo tokony hitondranao ho eo amin'i Jesosy.
Anankiefatra ny hitako tamin'ity time anankiray ity dia mba zaraiko aminareo dia mangataka ny fanamana satria efa mba hitako ny efatra mba omeny ny telo. Ohatra izany mantsy izy tsy hoe tsy feno dia tsy ho kivikivy eo fa hita aloha izy efatra dia efa faly aloha. Izay ilay hoe mitondra ny afo sy ny kitay izay efa misy aloha no entina. Izay vao miresaka an'ilay ondry atao fanatitra ho atao eo. Ohatra ny ahoana ny hatongavan'ny olona ho eo amin'i Jesosy. Izay ilay lalana resahako eto. Lalana anankiray voalohany hitako nampahitany tompo moa izany fa tsy ny tena ny mahita be. Satria rehefa izy koa tsy mampahita dia tsy zavatra hita anaty Baiboly. Vao manokatra ianao dia ny zavatra hitanao dia hoe ary anina dia niteraka ny anina, ary anina dia niteraka ny anina, ary maherezy ianao fa dia olona mpiteraka daholo anaty Baiboly. Izay ny entanao sisa. Problema atrehanao nefa aretina, vola tsy misy, tokantrano tsy milamina, fa ny zavatra hitanao dia zao ary dia niteraka izy ireo, ary dia dimy mianaka be zao. Raha vao tsisy fanamasina tsy zavatra azonao io Baiboly io, tena sérieux zany. Raha tsy zany indray ohatra hoe manaonao tsato-piso. Andriamanitra ampahirezo ny zanako andro amin'ny maraina. Lozanao ry Jerosalema. Tsy tiako izay lozanao ry Jerosalema. Aza atao tsato-piso mamaky Baiboly. Aoka ianao ho taria amin'ny fanahy rehefa mamaky Baiboly. Lalana voalohany mitondra anao eo amin'i Jesosy. Satria programan'i Jesosy mihitsy. Ao amin'ny Jona toko 5:1-3 tantaran'ilay malemy teo ambavadiny, teo amin'ny akaikin'ny vavadin'ondry, teo amin'ny farihan'ny Betesda, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny mararomaro ny jamba mandringa ny matila, efa maina na malazo miandry ny fietsehan'ny rano. Zavatra nitranga teto raha ny tokony ho izy dia ho any Jerosalema, ao amin'ny tempoly sy eo amin'ny manodidina ny tempoly fety be. Fa Jesosy rehefa andeha ho any Jerosalema tsy te hanao fety any amin'ny tempoly izy, nefa misy olona marary tsy afaka makany amin'ny tempoly, mitaraina rery toy ny tsisy mamangy. Satria na niavany ty olona ty rehefa nyteny mihitsy hoe amin'ny herinandro ambony ohatra tsy afaka mangy anareo zay fa to dia ataony be dia be mofo dia amin'ny herinandro ambony mba hamonjy an'ilay fotoam-piravoravona zay fa matsiaro anao zay. Azonareo angamba an'ilay nytintenina zany dia hoe eo ianao sy niavanao satria izay avanao tsy ho eo fa zay ho ary. Mafy ane zany. Ianao sady malemy sady efa malemy paralysisa, tsy afaka manao ninninina. Maheno ianao fa ny olona rehetra manao fety any ambadika any. Tena mitsotra aminao marina fa na jilamboto faran'izay be saina ary mitomandra tratran'izany. Tsy vita amin'ny boto zany reto miaraka amin'i Jesosy zany vao vita. Azonareo zany resako zany ve? Na olona farany tena hoe sakorangatsy miraharaha faratratran'izay tsy miraharaha eo dia lasa satria tsisy azaka an'izany. Hafa indray raha hoe tsy ho eo zay fa hoizy nareo tsy eo fotsiny izay ka dia mba tsy fantatrao zany ilay olona andeha ho aiza. Nefa azoazonao an-tsaina satria orakoraka be miaraka amin'ny afo manga sy anany ao ambadika ao, ianao sady tsy afaka makany, tsy invité any. Ilay olona tsy mba miteny akory zao hoe ndao rangahy aloha hifety fa io fanasitra ny fona koa ndao azonareo ve le ohatrany hoe lasa ny saiko eto zao zany hoe azo nataony hoe tonga eto hoe zao hoe ianao ve hiandra an'io foana fa fotoana ny fety zao andao aloha hiaraka aminay ao fa bataina dia mba manao fety miaraka mba mananina kely mba inona fitentsika le hoe mba mananina kely ny sainy fa ty olona ty eo ianao dia mety teny hoe afaka manaraka anareo ve miakatra tohatra any zany hoe atao mihitsy zany zay ahafantarany hoe tsy bienvenu izy amin'ilay programme. Tsy haiko hoe renareo ve ny vesatra tao am-pony io lehilahy io zany, renareo ve? Fa Jesosy na dia mbola tsy niaona tamin'io lehilahy io ary dia nanre mavesatra rery io lehilahy io. Dia novainy Jesosy ny programany, tsy maiky Jesosy andeha hanao fety satria nisy olona anankiray tao tsy afaka manao fety. Tena akaikinao mahita anao io anie Jesosy. Lasa Jesosy niova toerana, niova lalana. Fanahininy nakany amin'ilay toerana tsy be mpandeha. Ty Betesda ty zany tena io ny toerana tsisy torista indrindra. Satria amin'io toerana io sady misy fofona, mikroba. Ny akabaizan'ilay olona koa mangataka daholo. Ny paozin'ilay olona rehetra teo koa
olona marariko tsy mahafinaritra fa mahavariana fa Jesosy tsy mijery zavatra ivelany fa Jesosy mahita an'izay manaintaina any anaty. Androany maraina navenao fa le ranamana ny diso famaly fa na dia diso ary ny famaliny dia mbola nasisika Jesosy ihany ny programany. Hitany mese izy moa nary mese Jesosy hita mese Jesosy ty fiainany ity zany raha tantaraiko anao za taloha Jesosy tena lemy azy dia hitanao mifandehana zany raha zao meno vola kely tena mety dia ny problema tonga ny teny an'ilay izy teo anao fantanao ny problema zany tany Ramose zany tena misy olo loatra zany mahatonga ohatry mitantara an'izay ny tompony hoe amaly an'izay olo zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dia le izy zany fiarahamonina amin'izao koa fa simbe azonao izy indray zany nampianatra an'i Jesosy dia rehefa le ohatr'izao dia jereo fa zay zao tonga tsisy mpitsinjo tsony tsy hita fa zay le majinika tena hoe afo ny fiarahamonina dia misaotra anao fa ianao aloha zany teninao zany mananina be ny fo fa afaka mibatanga ianao satria tsy maintsy bataina rehefa mihetsika le hitanao zany lalina be zany le problema toy izy Jesosy okiarany tsangana beton fandrinao tindana mody ody tsangana si tra na Jesosy nanao programa andeha hanasitrana an'ity lehilahy ity. Eny tsara zafady. Jesosy nanao programa andeha hanasitrana an'ity lehilahy ity. Androany maraina programa an'izaka ity fotoana ity. Programa ny vorin'ny komity ny azo VKL ve? Hoe ndehantsika mbanao fotoana isika ny talata. Dia ity laza aminao fa na fotoana ivoriana tsy hanana an'ilay komity. Fa Jesosy ny teny hoe talata maraina sekoly mpanasitranana. Eto zany tsy hoe Betesda akory fa tena programa an' Jesosy. Ianao zany tsy hoe atonona ny amin'izay mamparary ianao fa eto mihitsy ny programa ataon'Andriamanitra mifanandrify hifanenanao amin'izay mba maizy azy mihevitra anao sy mitsimbona anao. Tsy azon' Jesosy ny ainy. Andro firavoravona dia misy orona. Ohatrany hoe olona nafoy ao ambadika ao, olona tsisy mamangy. Tonga ho an'izay olona izay Jesosy. Ary eto izay olona izay andro maraina. Tonga ho anao io koa Jesosy. Ary tsy mialeta ianao raha tsy voarainao izay nomanin' Jesosy hikasihana anao sy hahafahanao mikasika azy amin'aran'i Jesosy. Faharoa, ahoana tongavan'ny olona ho eo amin'i Jesosy? Marka 4:7. Entin'olona. Le voalohany Jesosy mihitsy makeo amin'ilay olona. Ty faharoa ty olona indray no mitondra an'ilay marary ho eo amin'i Jesosy. Naran'ny tompo. Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralysisy ho eo aminy izay nolanjay nefa da. Le samy marary ny paralysisy le exemple raisitsika. Izany hoe olona tsy afa-mihetsika. Ary izay ny tokony hamelomantsika fanantenana satria nomboan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny paralysisy. Izy koa rehefa mifatsihana ny tanany dia paralysé ny tanany. Rehefa mifatsihana ny tongony dia paralysé ny tongony. Paralysé Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho paralysé ny fiainanao amin'izay tiany hitondrana anao. Ninona ohatro mihitsoka tsy mihitsoka izany io fa mandeha misoso io manomboka androany satria tsara toetra ny zanana manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay le mahatonga antsika asain'Andriamanitra miverina mitaratra sy mijery azy. Jereo Jesosy efa bloqué ny tanany mba tsy ho bloqué ny tananao. Bloqué ny tongony mba tsy ho bloqué ny tongotrao hoentiny any amin'izay tokony hitondrana anao. Mandroso io fiainana io fa aza matahotra. Mandroso io. Aza matahotra. Anaran'i Jesosy. Ty faharoa ty olona no nitondra le marary ny paralysisy teo amin'i Jesosy. Ilaina ianao manampy am-pinoana ny namanao. Mety ho tratra amin'ny paralysisy amin'ny finoany. Dia mila miara-miasa aminao ny tompo mba hitondra an'izay olona izay. Hoeto izay olona izay ary mety manatrika eto izay ilay olona. Bataina avy any ianao. Za tsy hohaniny. Ndao moa e. Za tsy hisy fre. Ty mbo fre. Tsy mbola sakafo maraina. Ndao fa misakafo maraina ao aoriana liany. Nentina teto ianao. Dia izao afaka mihaona amin'i Jesosy ianao. Ty lehilahy ty vao tonga teo amin'i Jesosy. Tonga dia nikasihan'i Jesosy hoe izy no mahavita sy tsy fitanizaniza hatramin'izay. Ty lehilahy ty nentin'ny olona eona amin'i Jesosy.
zay mihitsy tenen'le nentin'ny olona ny batainy izy efa da. Amen. Fahatelo ohatran'le kapiteny Romanina tsy manatrika eto le marary fa ianao no misolo teny an'le marary hoe Jesosy zany tonga sainy ivavaka tsarovy izy any amin'ny hôpitaly zao, na tsarovy izy any an-trano zao, na tsarovy any ampitan-dranomasina zao, na tsarovy izy any amin'ny faritra. Le raison zany tsy voatery hoe tsy hoe ka mivavaka le olona fa na ka mivavaka koa le olona dia eto ambavaka. Fa mety hoe tsy eto Antananarivo izy dia ahoana moa nitondranao azy eto, na mety tsy mahazaka taxi borosy tsy afaka hoentinao aty zany. Tiako tena hoe misy raison be dia be zany atonga anao mety tsy afaka hitondra azy, dia tsy mampaninona fa afaka entinao eto amin'i Jesosy ny anarany. Dia ohatran'le tamin'ny kapiteny Romanina vao tonga teo izy ny ankizy lahy koa izy mandry any an-trano tsy afaka netiko izy, marary ny paralysisy izy dia mijaly loatra, dia haintsika ny toyany hozy izy Jesosy miverena fa efa sitrana izy. Misy ireo marika fotsiny ny aretina sy ny problema azo réglena à distance, fa ny fiovam-po tsy mety à distance. Fa ny fiovam-po tsy maintsy miaona amin'i Jesosy le olona mba ho voakasika amin'ny fony ohatran'ny Zakaiosy. Fa raha ny amin'ny aretina sy ny zavatra mety manahirana amin'ny andavanandrom-piainana afaka entsika mambavaka androany maraina an'le olona fa afaka kasehan'Andriamanitra izay olona izay. Taovy amen moa. Ny faefatra hitako dia miandry ny fandalovan'i Jesosy le olona. Ohatra vao entiny hoe andalo etsy Sorano ane, ohatra dia makeo Sorano le olona miandry fandalovani Jesosy. Zay ihany koa anisany lalana atonga ny olona hifanena amin' Jesosy, satria Jesosy rery, izy rery dia tokony hanao ny fomba rehetra ianao zany tena hifanena aminy, tena hifankahita aminy, tena hiombona aminy, tena hiray aminy, ary tena ho tonga ankohonany sy namany. Avereno hoe Jesosy rery hoe, avereno Jesosy rery hoe. Point farany resantsika dia zao, Jesosy rery no modelin'ny fijoroana. Luka 4:1 naran Jesosy, ary Jesosy feno fanamasina dia niverina avy tany Jordana, nentin'ny fanatany any efitra 7 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Zavatra nitranga eo amin'ny Luka 4, nitarihan'ny fanamasiny Jesosy ho any amin'ny dezera mba ho alaim-panahy. Zany hoe ny fanamasina zany no mitondra anao eo amin'ny sedra mba ho aseho ny fijoroanao. Tsy tokony ho taitra zany tsika fa ao anatin'ilay zavatra mitrangy reny dia te hahita ny fanapahan-kevitrao Andriamanitra. Fa maninona Jesosy nahavita nandresy fakapanahy teo ny vavaka, oui. Ny 9:40, ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy. Nisy fotoantsika efa resaka nisy ity foana hoe azo raisina hoe nijoro Jesosy nandresy fakapanahy dia tonga ny hery miaraka taminy. Zany hoe le hery zany tsy talohan'ny fakapanahy fa taoriana ny fakapanahy. Ahoana ny nahafahan'i Jesosy nijoro nefa le hery mbola tsy eo, nefa izy nandresy fakapanahy. Avereny hoe fijoroana le izy hoe. Ndao amin'izay tsika hijery ary inona le fijoroana? Ty le fijoroana Jaona 10:18. Ny zavatra voarain'i Jesosy dia ohatr'izany koa ny zavatra voarainao no ampijoro anao. Naran Jesosy, tsy misy manaisitra ny haiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy ary manana fahefana akazy indray. Zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Io didy io dia didy mahakasika ny fanapahan-kevitrao. Nomen'Andriamanitra fanapahan-kevitra ianao, ka raha tonga ny rambo filesy manao fomba rehetra mba anotanao dia manana fahefana ianao andahan'le izy, ary tsy voatery ianao hijabaka. Tena kaikinao tsy azo terena ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao hoe, tsy voatery ho lavo ianao hoe. Hozy Jesosy, iny fa tonga le fakapanahy avy amin'ny devoliny toy Jesosy, raha vao entony tsy mijoro tsara dia atolotra anazy le haiko.
atolotra izy Jesosy ka sady tsy etiko ny fotoana norana azy fa ho an'izao tontolo izao eo amin'ny hazo fijaliana fa tsy aty amin'ny désert noho ny amofo tsy hita dikan'izay jora ozy Jesosy tsy mofy any iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra ny joro Jesosy tsy ho lavo ny fakapanahy zay vao tonga ny hery ny valide anohana ny fahatanteran'le iraka napanaovina azy fijoroana noho ny atrehan'i Jesosy fakapanahy possible koa ianao zao manomboka andro amaraina afaka hositranina ny fijoroanao ahafahanao miatrika fakapanahy mba tonga anao ho ankasitrahan'Andriamanitra mba ho sitrana ny fiainam-panahinao amen tianko nanampy an'i Jesosy ary tokony hanampy anao zay tenenin'Andriamanitra aminao Luc 3:21-23 talohany io fiatrena fakapanahy io minaran'i Jesosy rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra dia Jesosy koa natao batisa sy ny vavaka sokatra ny lanitra ary ny fanamasina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala remarque anankiray ny fanamasina tsy voromailala fa ny fomba fidinany ohatry ny alefahan'ny voromailala ny dinany fa tsy ohatry ny fikoropahan'ny fody mazava ve zany ny endrika ny dinany ny ohatry ny voromailala fa ny fanamasina tsy voromailala toiziko le teny ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe eny io tsara amin'izay fa Jesosy nandre feo tonga dia nijoro ianao koa rehefa avy mandre feo sy teny dia tokony mampijoro anao zay feo sy teny voarainao inona voarain'i Jesosy izy no zanako malalako ay zafady tsy izy ianao zafady ianao no zanako malalako ianao no sitrako fantatra Jesosy fa mila tehirizana le hoe sitrako karaha eo izy amaly ny invitation ny devoly hanota dia ho voafafy le ianao no sitrako mitenenin'Andriamanitra mialohan'le fakapanahy hitanareo ve mampifandray anao apo amin'Andriamanitra ny fitadidianao ny teny nomeny ahafahanao mijoro mba tsy hanota satria manjary very le teny nomeny teny akaikinao zay teny voarainao hoe tehirizo amin'ny fijoroana hoe ataovy mampijoro anao hoe pratika ny fomba hafa zany dia hoe satria Jesosy ny teny anahan'izao za tsy hanota zay le izy zany tsy za tsy hanota dia manontany devoly fa maninona tsy azonay atao raha ava mbola tsy azonay atao dia voafitaka hoe ianao hoentiny eo ianao ianina ary manao tsy naninona koa ianina koa dia eo ianao dia ianina koa dia ianina sao dia tokony hanao kely fotsiny dia miteniteny foana amin'izay tena henoko mihitsy ny tompo ny laza tamiko hoe afaka mifoka sigara kely ho ny androany lasa devie amin'izay feo renao inona ny tenenin'i Jesosy verena amin'izay tenenin'i Jesosy avy amin'izay tenin'i Jesosy tsaronao no mahatonga anao mijoro ary ahoana moa no ho tsaronao le teny tsy maintsy miresaka amin'i Jesosy foana ianao mba hiverenan'le teny miverina foana zay tadidinareo mifampiresa matetika amin'Andriamanitra raha misy olona manatrika tena efa eo ambavahoana fijangajangana mihitsiny aza mbola vahana aloha ny akanjonao fa mivavahany dia Andriamanitra taio ny fanokafaky ny lobako ataovy izay vavaka izay dia ho hitanao fa raha velona ao anatinao feo fieritreretana avy amin'ny fanamasina dia ho tonga saina ianao eo satria nasianao vavaka aloha fa matoa tafajoboka vavaka vita joboka izy zay fa raha mbola alohan'ny joboka io mampatsiara nga fanamasina eo inona ty ataonao ty vadinao ihany tokony ahita ny nono be anao io fa tsy olona eo to dia ampatsy fanamasotro zany aprimo mamenatra iny fahatongavan-tsaina iny jerevan'Andriamanitra hoe wao manaiky izy ho feoako fandresenao ambadika izay tena mitsotra aminao marina tsy ho voavidinao vola tsy hitanao naiza na izy ho renao zany hoe tsika kolgaty avy amin'ny tompo azonareo ve zany ohatra reny amin'ny pub tena tonga dia ozy ny tompo eo tsy haiko moa zay malaza tsy haiko tsara ny fitsiky ny tompo fa re mihitsy Andriamanitra faly hoe ndre mijoro ianao
zavatra nahazatra anao ve? Dia na entorotena dia nanomboka anjoro ve? Tena ozy Andriamanitra indre faly azanako. Faly aho. Dia izay fifaliana izay dia renao mihitsy. Tonga dia tsy revana tsisy vary, tsisy loka. Fa renao ilay fifaliana io. Saotra Jesosy. Fa mba nijoro aho tamin'iny. Tsy avy amiko fahaizako mijoro. Fa ianao manampy ahy mba hijoro. Ozy izy Jesosy. Raha vao eto no mijoboka eto, dia very ilay hoe ianao no sitrako. Fantatra Jesosy fa mila tehirizina ilay hoe ianao no sitrako. Korintianina 2:5-1 anaran'i Jesosy. Jesosy tsy nalala ota. Hébreux 2:18. Satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianany entiny, dia Jesosy mahavonjy izay alaim-panahy. Afaka miresaka amin'ny Jesosy ianao izany rehefa misy fakam-panahy, sedra, brisement, parcours, tempête. Izy daholo izany. Samy hafa izany, samy hafa ny brisement, samy hafa ny tempête, hafa koa ny tentation. Manaraka amin'ny resaka izay tsika. Ka tsy hitako fa mpiaino be toroteny any tsika dia lasa nadolo ary izany. Ianao izany sady brisena mandalo rivotra ny zanona tena fa ao ambadika izay kosa. Ny fonao tena tonga dia ohatrandre ny volamena mampite anao trafika ireny. Tsy hoe trafika torgana fa ilay tena hoe sarobidy be. Fa an'Andriamanitra ny fonao anefa. Alleluia. Ho afaka koa ny olona mpanao trafika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mila vavaka ireny olona ireny. Izay niainan'i Jesosy dia ampiainany ianao. Izay amin'izay ilay lesona andro maraina. Raha vitan'i Jesosy nijoro tamin'ny fakam-panahy dia tiany ianao ahatsapa andro maraina fa possible koa ny fijoroanao manoloana amin'ny fakam-panahy. Jaonina 8 ny 9 ka hatramin'ny 11 anaran'i Jesosy. Ny zavatra niaina amin'ny Maria, nanaitra kely azy ity dia mba tiako miara-taitra kely tsika andro maraina dia miara mahita an'i Jesosy ao ambadika ilay fahatairana. Satria moa Jesosy rery moa tokony ho hita Zany hoe rehefa taitra zany dia mahita Jesosy avy eo. Amen. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrizandriny. Io ilay hoe miala ohatran'ny fialan'ny jiosy. Miala tsy kelikely tsisy mitiniteny zany fa miala fotsiny. Ary Jesosy rery, izay ndray fa miverina. Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy i Maria Magdalena tratra avy nijangajanga. Diso asy izy. Raha tokony ho mpanao Madeleine lasa manao zavatra hafa. Mila verina amin'ny lohaniny ane le fiainany. Kinona fotsiny Maria Madeleine any amin'ny toeran-kafary. Mboarana gâteau raha marana bavy. Za manonao foana. Maty ihany lenina. Matelene. Madeleine ilay izy. Averenao amin'ny antom-pisina tsara amin'ny fiainanao. Toiziko. Haitsika zay tary io Manina moa zavatra nitranga teto. Tratra nijangajanga izy. Ary mahavariana. Za mbola sy nahita mihitsy hoe ty vehivavy ty dia nijangajanga rery. Tsy azoko. Faiza le bandy, le lehilahy. Ka matatra. Taizara ry zalahy. Tao anatin'le vonoy. Satria maro tamin'izy ireo no mbola nitrosa. Ka hoe aloha vonoina amin'izay rapitso tsisy resaka. Jesosy ane tsy taitra. Fantatra Jesosy ilay zany rehetra zany. Jesosy tsy niteny hoe teo mpandratana dia hoe ianao maly tamin'ny telo. Ianao manjary tsy voavonjo ireo na nitsiny teo. Tsy rariny zany le izy. Na dia tsy mety ary nahazo an'ilay vehivavy. Raha ny tokony izy dia hoe iza daholo. Iza daholo niarana toro taminao vehivavy janga. Ratsy ty. Toy izy Maria. Ianao. Jereo fa tsy iza resaka izany. Tsy samy teny an'izay ireo fariseo ireo. Afaka amin'ny temitsiny hoe tondro eto mihitsy iza tamin'ireo. Satria sûr ianao fa tsy ao ianao. Manto tsisy resaka. Ao ianao. Dia Jesosy tsy taitra. Sady tiany vonjeny Maria. Tiany vonjena koa ireo olona tonga nameloko ireo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy ravehivavy. Aiza ireny. Aza ankinina amin'ireny ny fo. Azo omena an'ireny ny entana. Tsy nisy. Jereo lasa izy. Mazava ve zany e? Efa rentreny atsika e. Afaka miteny mahitsy tsara eto. Omenao an'ireny nefa jereo nefa rano miala aminao izy. Sady manameloka anao. Tsy
tsy any lalana hoy Jesosy. Aiza ny lalana? Izy no lalana. Wow! Nisy nanameloka anao ve? Ary io Maria, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, za koa tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisy izao, aza manota tsony. Ty Maria ty mbola tsy vita batisa. Ahoana no ahafahany tsy manota nefa mbola tsy vita batisa izy? Mbola tsy nahazo fanahy-masina izy. Amin'ny fomba ahoana no ahafahany tsy manota nefa mbola tsy nahazo fanahy-masina? Mbola tsy nitenen'ny tompoko hoe avy manaraha. Mbola tsisy an'izay akory. Nefa efa miteny sady Jesosy hoe za manota. Matoa Jesosy miteny za manota. Possible zany vehivavy janga avela eloka tonga de tsy manota. Dia tia mivaliny satria niteny Jesosy. Parole zany tokony mampijoro anao. Tadidinareo hoe vita batisa dia inona ny henin Jesosy? Parole ianao ny sitrako. Teto inona ny henin Maria? Za tsy manameloka anao. Zay teny tsy manameloka izay tokony ho ampijoro ao Maria, tsy verina intsony tamin'izay nanamelohana azy ka nesorony Jesosy ilay fanamelohana. Tenin Jesosy indray mandeha zany dia afaka ampijoro anao e. Aza sy ny excuse lavitra be, za mbola miandry tena hipapapararara, tsy miandry mipapararara le izy. Tena teny tsy fantatra tiako tenenina zany. Afaka hiteny foana ianao fa tsy aza ilika hoe miandry an'iny vao tena tafajoro. Teto Maria ny tenen'i Jesosy, nanaitra mihitsy io teny io mba saotra ny tompo fa ny tompo manaitra. Misy fotoana zao mamaky biblia tena tsy zavatra manaitra mihitsy. Mahakivy be mihitsy ohatran'ireny. Mamaky ohatran'ny asesy ny salamo mpitoroteny eo bolana boky ny Isaia tsy samy miditra any amin'ny Amosa moa any efa taolana be zany. Aloha avoaka daholo ny anatin'ny fon'ny olona. Fa misy fotoana mba vangin'Andriamanitra. Dia jereo Maria anie, inona kay no azo Maria mahatonga Maria ny teneny hoe za manota tsony? Teny ray mandeha fotsiny hoe za tsy manameloka anao. Resa be zany ny ambo fa afaka mijoro ianao hoe zay ny fiafarany ty alohan'ny mandeha mirava, alohan'ny hivavahanao anao. Afaka mijoro ianao, teny akaikinao, afaka mijoro tsara ianao io hoe. Avereno, tenin Jesosy ndray mandeha fotsiny hoe dia afaka mampijoro anao hoe. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Teto tsy resaka lava be mihitsy hoe Maria, mila mitokam-bavaka manodidina fadianina ianao. Any ianao vao tsy manota tsony. Teto vao vela eloka dia efa nitenen'i Jesosy sady hoe za tsy manameloka anao, afaka mijoro ianao zany manomboka eto satria efa niteneniko an'izay ianao. Aza fatra mpitady teny vaovao na dia omen'Andriamanitra ary zany. Izay teny efa nambarany ampatsiahivo ny tenanao ary ampatsiahivo an'ilay niteny taminao hoe Andriamanitra ianao no niteny an'izao. Dia ho hitanao fa hanampy ireny ampijoro anao. Rehefa misy zavatra mitranga zany, ampatsiahivo ny tenanao, mivavahaingana, ampatsiahivo ny tenanao hoe inona ny tenenin Jesosy tamiko. Zaho izy tsy manameloka anao. Dikan'izay, depara vaovao ianao eto Maria. Depara tsisy fanamelohana. Ary azariana any amin'ny zavatra tsisy dikany ilay fanamelohanao meko anao mba raisy fa za tsy manameloka anao. Zareo tsy afaka nanameloka anao fa raha ny tiany dia tena nameloka anao izy fa ilay teny teneniko mahatonga zareo tsy afaka nanameloka anao. Fa ny anahy indray tena za tena tsy mieritreritra mihitsy ny anameloka anao. Alleluia. Tenin Jesosy tsy manameloka io dia misy teny le vakiko toy ny 9:5 ary Jesosy rery ihany. Fataro zany fa sady efa izy rery sisany eo ny mbola izy ny tsy manameloka anao, aza misaina olona tsony. Misaina any Jesosy fa izy rery izy rery no eo zao ary izy rery ny fiafaran'ny fiainanao ary izy tsy manameloka anao. Dia tehirizy izay fa tsy andeha anao daladala dia mieritreritra hoe tsy manameloka, aza manameloka eo ianao nefa ny zavatra ataonao zavatra tsisy dika mihitsiny. Mila tehirizinao, mila mahasari-piaro anao hoe zany zavatra mpanaovinao azy zany misy olona zany zavatra mpanaovinao zany anaisotra amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra zany tsy mila an'izany Zay fijoroa zay tian'Andriamanitra mba ho hita eo aminao. Raha vao hita zao miteniteny foana eto dia ndry malahelo Jesosy nefa izy efa nity fa mba tsy manameloka ao. Misy olona tian'Andriamanitra hajoro andro amin'ny maraina.
Ary mino fa eto izay olona izay. Sady tsy manameloka anao Jesosy no izy reny sisa eo e. Tena marina izany. Ino le hoe na ianjera ny avo mety anjera. Le izy azafady fa tononkirako efa azafady. Ny anaty tsy mety anjera tsy fa ny anjera mihitsy moa azafady. Le mety anjera mantsy hoe mety anjera raha sendra izy izay any ho any fa ny joroka vonimbe le tany izy tao nefa ny anjera daholo ny avoanao kiray manontolo. Fa Jesosy tsy nandao. Fa Jesosy rery ny sisa teo. Zay neritreretinao fa nametrahanao fo mihitsy miala taminao. Zay eritreretinao fa tianao sy mety tianao mihitsy miala aminao. Fa Jesosy tsy manao an'izay. Jesosy tena eo mirasoraka hatramin'ny farany izy. Ary raha miala daholo ny rehetra, izy raha tsy miala aminao zany. Zay mahatonga antsika, niza koa miala any aza isan'izay miala zany ianao. Ary mivavao an'izay miala. Tsangana ianao, avaofao ny tananao, ataontsika hivavaka. Avy reny, Jesosy rery hoe. Jesosy rery hoe. Avy reny, Jesosy rery hoe. Afaka ampijoro anao zany hoe. Rentsika le teny teo a. Nandry teny Jesosy, ianao ny sitrako. Tonga dia nijoro Jesosy. Iny koa marina azo, za tsy manameloko anao. Tonga dia nasain'i Jesosy, mijoro avy amin'izay teny izay. Misy teny be dia be mihoatra lavitra. Noho izay mety ho reny Maria, men'Andriamanitra antsika eto. Mba ataovy mampijoro anao reny teny reny. Fa tena ho ampon'i Jesosy reny. Apetrany any ambava mpanompony ho anao izay tonga eto. Tsy ho an'olo kafa any ambadika tsy tonga. Fa ho anao le tonga eto mihitsy le teny. Avaofao ny tananao. Misaotra an'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Ny fanatrehanao mitondra fahafikisam-pifaliana, mitondra famelombelomana, mitondra fiainana, manintsy izay tsy mety, manongotra n'izay tsy nambolenao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany maraina. Mila mahafantatra anao izay. Mba ho marina aminay ny tenin'ny Paoly nampanoratanao azy hoe fantatro izy. Fantatro Jesosy. Misaotra Jesosy anampatsiahivinao. Fa teo amin'ny tendrombohitra ny fiovantare, enao rery sisa no hitandry Petera. Be dia be ny zavatra mifamaofao fa enao rery sisa ny teo. Zany no angatahany androany maraina ho an'ny zanakao rehetra tonga manatrika eto. Ho an'izay hiditra ao anaty vavaka, ataovy miafara mahita anao ny rehetra izay mandeha mivavaka. Ray masina tsara ina aminaran'i Jesosy a. Misaotra betsaka. Fa ny teny voaray avy aminao dia tokony hampijoro anay. Misaotra Jesosy a. Teny anankiray no menao an'i Maria hoe tsy manameloka anao a. Dia efa niteneninao sady izy hoe aza manota intsony. Possible kay zany izay tsy manota intsony satria mibanjina sy mijery anao tsy nanota mihitsy, tsy mba manameloka anay. Dia afaka miainga amina départ vaovao izay miaraka amin'ny fahamarinan'ny teninao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Atao amin'ny faritra marary ny tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manonona fanasitranana. Ho an'izay rehetra tonga eto mandresy mahatsapa fa Jesosy rery. Raisy ny fanasitranana tokony anao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy rery. Apetraka eo amin'ny fiainanao. Sitrana amin'ny aretin'ify amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny areti-kibo, tsinay, tratra. Izay voatonoko sy izay tsy voatonona mandraisa anjara fanasitrana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Okey, no sitrana amin'izay rehetra manjoanao ohatra ny tapitokatra ny ampaladia. Ny fiainanao, ny fiainam-panahinao, ny fonao, izay rehetra mahakasika anao, ao koa sitrana. Ny asanao, ny fianaran-janakao, ny rehetra mahakasika anao, ny fiainanao, ao kisokatra izay no manandriamanitra ao anao, satria ianao ilay mametraka sy mitahiry fa Jesosy rery no eo amin'ny fiainanao. Mandehana, raisy ny fandresena izay efa vonona ho anao, raisy ny fahombiazana izay vonona ho anao. Ianao ilay tsy ala amin'Andriamanitra, mendrika ho an'izay tsy ala amin'Andriamanitra, ny fahafenoana avy amin'izay vitan'i Jesosy. Terinandro ity tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, raisy ny tsodrano. Ho herinandro miavaka, ho herinandro tsara, aneon'Andriamanitra ny voninahiny. Hitsim-bady ny zavatra rehetra. Hiara hiasa mahasoa ny zavatra rehetra. Vavahady efa misokatra hidiranao. Vavahady tsisy mahavita manidy, fa le efa tany amin'ny lasa nidiana tsy hivereninao intsony. Mandrosoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fa miandry anao rehefa avy eo ny tsara lafina izay efa hitanao hatreto. Miainga fa ny fikarakarana ho ataonao ho amin'ny rain'Andriamanitra. Taratasy amam-bolana ho vita anatina andro vitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Mijoroa manonona fiadanao amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fiainam-panahinao, ny vision izay rehetra mahakasika anao, mialeta ianao miaraka amin'izany fiainan'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mazotoana vetivety roa miniritsika anao fanatitra ho fankasitrahantsika ny tompo dia vita izay dia mirava. Tain'i Jesosy daholo zadino ny fotoanantsika rapitso sekoly ianarantsika momba an'Andriamanitra sy ny tontolony dia minao fa piasa ny fotsika isika amin'ny etaeta hitady an'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany. Zarao ary ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Ataovy azo antoka fa nanao fanatitra ianao ho fankasitrahana.